Ravaka zany. Andriamanitra faly misaotra anao ny alehibe ny fitiavanao sy ny fikarakaranao raha mbola omenao fotoanandro hahavelomana ka omenao alarana hanambara ny teninao sy ilaza ny hatsara ny fitiavanao sy ny fitondranao dia mangataka anao zay amin'izao fotoana izao mba hanokatra ny vava ary hitarika ny eritreretra sy ny sainay ahafantatra sy hasapa zany fitiavanao lehibe zany ka azahoana mametraka ny fitiavanao ny fiainanay amin'ny fitiavanao ary hanankinana izay rehetra atao aminao rery dia mamindra fo aminay ka mamilany elokay anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia ho hitantsika ao amin'ny Jaona 4:9 andininy 4:30 ka hatramin'ny 5:10 mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra omeny raiko ahy no anatinahy ary izay manatinahy dia tsy mba ho laviko mihitsy fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay namiraka ahy. Ary zao ny sitrapony izay namiraka ahy dia tsy hamelako fisivery izay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny ahazahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany dia manambara ny programan'Andriamanitra ny amintsika olombelona tsirairay ary nanondrita ny lalana ahazahoan'ny olombelona efa very sy voahozony fiainana mandrakizay dia ny fiainana ho eo akaikin'izy iray ary fiainana fenao hasambarana sy fiadanana iainany zanany malalany zany ka dia napetraka izao tenin'Andriamanitra izao magnazava tsara ny lalana tokony hombantsika rehetra ahazahoana an'izany fiainana izany. Ambarany fa ny fikatsan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia ny anatonany ny olona ny zanany ka inony azy satria amin'ny alalan'ny zany no ahazahoana fiainana mandrakizay fa tsy nidina avy tany an-danitra aho hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy dia ny sitrapon'ny ray izay naniraka an'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao mba ho fanavotana sy ho avotra ho an'izao tontolo izao. Zava-dehibe zany satria sy ny olona intsony no hanolotra avotra ho an'ny tenany tahaka ny fanaovana sorona sy ny sisa fa Andriamanitra mihitsy ny nanome ny zanany ho sorona ho an'ny olombelona rehetra ka ny finoana sy ny fahatokiana ary ny fiankinana amin'izany zanany zany no ahazahoana fiainana mandrakizay sy fahasambarana lalana sy tetezana hodina miverina ao amin'Andriamanitra ray ny zanany izay tonga teto amin'izao tontolo izao ary izay rehetra miankina sy mino ary matoky azy no azo an'izany fiainana zany ary ho tafaverina ao amin'Andriamanitra ray indray. Ary dia ambarany eto hoe izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Ilazany zany fa na dia misy aza ny fahafatesana ao agnelagnelam-potoana noho ny fahotan'ny olona sy ny faharatsian'izao tontolo izao dia Andriamanitra mbola hanangana sy hanavotra ary hamelona izay rehetra mino ny zanany ary hanome azy fiainana mandrakizay ka hiara hipetraka any an-danitra ny fiainana mandrakizay hatrany. Mahafinaritra ny olona sy mahavariana ny zavatra eto an-tany kanefa zavatra mandalo sy mielina ihany zany fa ao amin'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay ary dia hanomanan'Andriamanitra toerana tsara sy mahafinaritra tahaka an'izany ny olombelona rehetra ary Kristy no tetezana sy lalana hiverenana makao amin'Andriamanitra ray fa tsy misy lalana hafa ahazahoana makany amin'ny fiainana mandrakizay hafa sy ny finoanan'i Jesosy zanany irery izay efa nanolotra ny ihany ho faty hamonjy ny mpanota ary zany ny tenany eto hoe izaho hanangana azy amin'ny andro farany satria vokatry ny ota dia ho faty daholo ny olona rehetra kanefa izay rehetra mino dia Andriamanitra no hanangana azy handova ny fiainana mandrakizay noho ny amin'ny zanany sy ao amin'ny zanany. Dia tokony sy fanantenana ho antsika rehetra zany amin'izao fiainana izao na dia sarotra sy manahirana aza ny fiainana sy zavatra hatrehiny Andriamanitra dia mitantana sy mivimbina hatrany ny zanany mba ho tafaverina ao amin'ny
fiainana mandrakizay, ary efa nanome an Jesosy zanany izy ho avotra hitaridalana antsika hiverina amin'izany fiainana tsara izany indray. Sy isika no mitady lalana ahatongavana makany, fa Andriamanitra no naniraka ny zanany nitady antsika teto ambonin'ny tany mba hino azy ka azahoantsika matoky azy, ary izy ihany no lalany tokana hiverenana makany amin'ny ray ka andovantsika ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny ray sy ny zanaka ary ny olombavonjy rehetra. Dia manome toky antsika izy fa zay rehetra mino an'izany zanany zany dia efa avotra raha teo zany amin'ny sy mety sy ny ota rehetra natao, satria maty hamonjy antsika Kristy ary nandatsaka ny rany ho avotra noho ny fahotantsika izy. Ka dia toky lehibe ho antsika zany ary fanantenana lehibe ho antsika fa misy lalana misokatra indray hiverenana ao amin'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainana mandrakizay noho ny amin'ny zanany sy zay nataony zanany. Ka dia ansoina sy tarihina isika mba hino sy hatoky ary handray zany lalana zany, fa igny ny lalany tokana ahazahoana miverina ao amin'Andriamanitra ray, fa tsy misy lalana hafa ahazahoana miverina ao amin'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainana mandrakizay hafa sy ny Kristy zay lalany tokana nysoritan'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra, satria izy no efa maty nisolo ny fahotan'ny olombelona rehetra mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Ko dia asaina zany sika rehetra mba hino an Jesosy Kristy Tompo ary tomina mba hatoky sy hankina aminy, fa ao amin'i Jesosy irery no misy ny fiainana sy azahoana fiainana ary azahoana antoka ny famonjena dia ny fiainana mandrakizay zany. Amen. Far
vas, tu m'as comblé de bonheur. Alléluia. Je me sens libéré. Libéré de tous mes péchés. Je suis pardonné par ta grâce, mon Seigneur Jésus. Alléluia. Je me sens libéré. Libéré de tous mes péchés. Je suis pardonné par ta grâce, mon Seigneur Jésus. Alléluia.
viravirainy devole marary tsy mahita tore kavelanao a Jesosy faromotra loatra devole ianao a Jesosy sotrita manakanay tanombavenao aty miaratsy akuzany zay daholo mpanota maloto olo ratsy mamparikoriko tsy naraina fatano sasana tananinao isaningana ianao a Jesosy sotrita manakanay tanombavenao aty miaratsy akuzany zay daholo mpanota maloto olo ratsy mamparikoriko tsy naraina fatano sasana tananinao isaningana ianao a Jesosy sotrita manakanay tanombavenao aty miaratsy akuzany Olo sy manananao mate olo lalavitranao viravirainy devole marary tsy mahita tore kavelanao a Jesosy faromotra loatra devole olo sy manananao mate olo lalavitranao viravirainy devole marary tsy mahita tore kavelanao a Jesosy faromotra loatra devole ianao a Jesosy sotrita manakanay tanombavenao aty miaratsy akuzany zay daholo mpanota maloto olo ratsy mamparikoriko tsy naraina fatano sasana tananinao isaningana ianao a Jesosy ianao a Jesosy sotrita manakanay sotrita manakanay tanombavenao miaratsy akuzany zay daholo mpanota maloto olo ratsy mamparikoriko tsy naraina fatano sasana tananinao isaningana ianao a Jesosy ianao a Jesosy sotrita manakanay tanombavenao miaratsy akuzany Simanga fakulu Jesosy tiane kemetindrenda fosi simanga fakakarazan'olo tiane keitambany volo olo vita maneva menandani chakabongani simanga fakulu Jesosy tiane kemetindrenda fosi simanga fakakarazan'olo tiane keitambany volo olo vita maneva menandani chakabongani tihany ze somolombelo sianga vany Vada teny tiany
fosy tiane kenetendraga fosy sy manna fakakarazan'olo tiany keitambany volo omba bida maneva nenandany chakabognani omba bida maneva nenandany chakabognani omba bida maneva nenandany chakabognani. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Boa,